Fanarabantsika rehetrarehetra tonga amin'izao conférence izao a, dia karakara ny yes alumni a, ny lahatresaka mahandro any a, dia momba ny orientation universitaire, orientation professionnelle des femmes sy ny entrepreneuriat. Dia androantsika manana intervenant anankitelo, izany hoe i Jenny a, izay pièce participante tany samby tamin'ny taona 2019 dia i Joyce nandeha tany Malawi tamin'ny 2019 ihany koa, ary Nasandra izay nandeha tany Tanzanie tamin'ny 2020. Dia mialohan'izany rehetra izany aloha dia atsika Madame Perpétua Rahosikely Perpétua ampiditra sy anazavatsika ny momba ny lahatra-sakandroany. Ye. Makasitraka ny Onja izay anisan'ny salimina ihany koa izy tamin'ny 2018 izay nandeha tany Rwanda. Dia alohany anombohana anazy dia azavaina amintsika aloha inona moa izany hoe esa alumni izany satria mety voatonona foana izany dia mety tsy ho fantatsika. Ny esa alumni dia vondron'ireo izay mpandray anjara efa nandray anjara ao anivon'ny Yes Girls Movement. Ilay fifanakalozana moa dia fifanakalozana ho an'ny ankizivavy aty amin'ny faritra Afrika sy amin'ny faritra Azia. Dia misy firenena 10 moa izy ireo araka ny efa fantatsika. Perpétua dia anombohantsika anazy zao izany a, dia atsotsika Jenny izay nandeha tany Zambia araka ny tenenina teo amela velatra amintsika ny momba an'izany hoe orientation universitaire. Hitariako anazy fotsiny ny fanontaniana ty mpapetraka dia hoe amindry izany inona ny zavatra ahoana izany raha hanao orientation universitaire izany, inona ny zavatra ho atao amin'ny ankizy aorianan'ny vaka, ahoana ny ahafantarana an'izay inona ohatry ny hoe fiofanana mety aminy sy ny asa mahaliana azy, ahoana ny anampiana ankizy mba ahitany an'izay. Ye, faly miarabantsika rehetra resantsika voalohany araka ny tenen'ny Onja teo ny resaka orientation universitaire, izany hoe inona ny ataonao rehefa vita amin'ny baka. Vita baka ve ianao to dia hiasa ve sa mbola vonona no fianarana sa hanao formation. Resantsika voalohany raha ohatra ka hoe hiasa dia inona ilay asa mila fantaritsika hoe asa ohatry ny ahoana no mifandraika amin'ny fianarana izay natao ny baka, asa ohatry ny ahoana no mahaliana antsika, dia asa ohatry ny ahoana no ananantsika fahafoizan-tena bebe kokoa. Raha ohatra indray ka hoe hanao fianarana isika rehefa vita ny baka, fantaro aloha ny hoe inona ny sampam-pianarana tianao, satria raha tsy tiana ny zavatra iray dia tsy ho vita mihitsy ny hanao azy hatramin'ny farany. Tiana ve ilay filière, karazana filière ohatra izao hoe ny économie, informatique, agroalimentaire, resaka gestion et management. Mila mahay misafidy tsara izany. Raha ohatra hoe ino voalohany orientation anao, ao aorianao raha tsy mahay misafidy dia mety hidiso ny safidy dia misy ny réorientation. Izany hoe tokony manana safidy izany tsika rehefa afaka baka any amin'ny classe de 3e na seconde dia efa tokony manana safidy hoe rehefa vita ny baka dia za hanao an'izao na hanao an'izao. Raha ohatra indray hoe vita baka dia hanao formation dia mila fantatra konkoa hoe inona ny formation atao. Misy manko ny karazana formation initiale sy ny sisa ireny, dia mila fantatra foana hoe formation mahakasika ny inona, io formation ataoko io ve mitondrana amin'ny asa ohatry ny ahoana. Mila jerentsika tsirairay izany izay. Zao misy manana fanontaniana mahakasika an'izay fa atambatritsika ny farany fanontaniana. Atambatritsika ny farany ny fanontaniana. Eny ary ndao indray ho atsotsika hijoska izarazara momba ny hoe orientation professionnelle. Ahoana izany no anaovana, matetika manko ny tanora andeha hitady asa misahirana manao an'ilay CV, ohatry ny ahoana manao lettre de motivation, ohatry ny ahoana ny mamoaka ny tena hoe votoatin'ilay mandefa en avant ny capacité andretrarehetra. Ahoana indray ary ahafahantsika manampy an'ireo tanora ireo hanao an'izay lettre de motivation na CV izay, mettre en valeur ny tenany. Ie, manao ambalatsara bonjour daholo aloha. Le izy moa resaka orientation professionnelle ny resahana. Voalohany izany resaka orientation professionnelle, eo izany araka ny tenen'ny Madame Onja teo hoe ny resaka CV sy ny LM. Inona moa aloha le CV? Ny CV izany tena hoe manamarina hoe iza marina ianao.
Nefa zany amin'ny maha hoe avy nianatra anao dia hoe andeha hiditra sehatra professionnel tonga dia hoe le CV zany mila hatsaraina voalohany. Inona ny zavatra hosoratana amin'le CV? Eto zany tiako tsindriana kely fotsiny hoe alony hoe hanoratra CV tsy maintsy hoe zavatra marina manko no atao ao, hoe inona ny parcours nandalovana. Tsy hoe fianarana ihany no atao ao rehefa hoe andeha hiasa. Fa ny resaka formation zao tokony ampidirina. Zay zao no tsara hoe resantsika eto ihany satria ny resaka CV tsy maintsy hoe ny parcours rehetrarehetra zany hoe tiako tenena tsy afaka amorona zavatra tsy misy zany tsika. Le izy zany resaka orientation professionnelle no ataontsika araka ny teneniko teo ny resaka professionnel tena miatomboka hatrany amin'le fahazahoana baka zany satria hitantsika rehefa misy ny recrutement misy zany ny expérience takiana dia indraindray manko ny ankizy hoe tonga dia hoe miteny za zao tsy manana 3 ans d'expérience ohatra nefa zany ny zava-misy ny ankizy zany le ohatra hoe 3 volana mitambatambatra matomboka amin'ny première année hatramin'ny 5e année efa mafeny taona le critère tediavin'le olona iny dia le izy zany tsy voatery hoe zao koa hoe ny parcours ny fianarana nataoko dia tsy maintsy hoe se basé amin'iny ihany koa ny formation izay ataoko. Fa raisitsika ohatra azy io ohatra hoe nanao droit ohatra dia tsy voatery hoe resaka droit foana zany ny ianarako zany hoe na dia manao droit dia hoe hamafiso ohatra ny informatique dia hamafiso ny resaka langue. Tena tsara be mihitsy izay conseil rehetra tena marina tokoa zany zany no tanora mba haino ihany fa tena mety be izay conseil fanenitra izay. Mankasitraka be dia be akia. Io misaotra. Indray antsika iresaka momba ny entreprenariat izay ataontsika ny nasandatra. Fanamiarabantsika rehetra aloha voalohany indrindra efa haintsika matetika tato ngamba izany resaka entreprenariat zany ary tena me mahazo vahana mihitsy zany zao eto Madagasikara amin'izao tsika miteny izao. Inona no atao hoe entreprenariat? Ny atao hoe entreprenariat dia famoronana orinasa anankiray zany hoe indry mihitsy mitondra tetikasa anankiray amorona orinasa ho andry amin'ny alalan'ny projet andry zany. Izay no atao hoe entreprenariat. Mitondra tetikasa, mitondra zavatra vaovao zany hoe zavatra innovant zany. Izay zany no atao hoe entreprenariat. Eny izay mankasitraka be dia be. Zay zany no ny tapany voalohany raha ohatra misy fanontaniana mahakasika izay tapany voalohany izay tsika dia afaka mametraka fanontaniana